izay no mibaiko azy miaro ny voninahiny manapatra atraty fahefany ankana ny zanak'Andriamanitra tonga teto anivontsika asa dia hoe tia ny kovitaina teo ny tantarany ary dia hitatsika fa amin'izao andro-piavintsika izao dia mbola zava-miseho endrika maro samihafa io fanapotena ny madinika io na fanampenam-bava noho ny fiarovana voninahitra noho ny fitiavam-bola noho ny aferamaizina isan-karazana dia potena hatrany ny madinika. Dia tika no mandinika sy mieritreritra hoe marina koa hoe izany fomba koa na misy koa na hoe fa amona manenonena dia amponana dossier fotra izao dia any am-pidiagrana dia mieritreritra mandy eo anaten'izany zany ary eny fandakazakana fa ao anivon'izay ilay zanak'Andriamanitra tonga teto anivontsika dia maneho hatrany hoe ao amin'ny lalam-pitiavana marina ka anatin'ny fanentetena ny tena ahafahana mifampitody fa tsy hoe hifanifakifaka sanatria ka izay dia falafilavatra teny fikambaha hoe faly-mankalaza ny oely ary dia mbola manohy mankalaza hatrany oely nefa tsy vonina ndray toe-panany nay zanak'Andriamanitra tonga teto anivontsika eny fa la ireo lazaiko hoe manapatra fahefanana ny tahaka an'izany na mamolotra ny madinika dia tena mba miseho izy mankalaza ny oely amin'ny fanaovana an'izao sy izao fa malipaliana ny zazakely kanefa ny tenany ny tena tiany asandratra ka toeny manambola misy fika teo na amin'izao andro-piavintsika izao azy fa noararaon'ny hitondrana Benibe ka tamin'ny anaran'ny président ny hitondrana mivavaka an'ireo olona voan'oloza nanaitra ireo ka isotomana ny saina fa raha ny loza any rehetra manerana ny tany dia mety tsy ho tambo ny saina mihizy fa ny voalaza teo dia ireo maty an-dranomasina noho ny fanina nahazo an'i Desambra tany amin'ny parti dioseziny teno Ribotsinanana ireo kristianina tany Bethpolitra dioseziny toany Manidy nilatsary varatra ny fiangonana ka dia ny 10 any maty avy hatrany ny 2 maty tany amin'ny hôpitaly ary zao ty Covid zay olona voafehy ty ary olona miparitaka enan'izao tontolo izao dia mangasakain'olona maro ireo olona voan'ny hanoana misy tompinena sy ny sisa dia ao ihany koa ireo mamoiny miaina maro ireo losaka izay nanentana ny fivondrona Benebeka hoe entinam-bava mba tsy holazaina hoe ireny ny sitrapon'Andriamanitra